Efa nampiarina ny taona 2024 kosa ny didim-pitondrana manova ny antsoina hoe grille indiciaire ho an'ny miaramila manoloana ny fimenomenomana ataon'ireo miaramila misotro ronono manana fanazavana ho azy ireo ny tompon'andraikitra. Efapolo sy fitonjato sy roa arivo ireo miaramila misotro ronono mitaky ny rappel eo amin'ny fandraisan'izy ireo ny pension. Ny didim-pitondrana 2007 841 no nanova ny grille indiciaire ny miaramila ary efa nampiarina ny taona 2024 izany raha ny fanamafisana izay noentin'ireo tompon'andraikitra omaly. Izy ireo izay nitondra fanazavana mikasika ny fikajina ny pension ho an'ny miaramila. Misy le atao hoe minimum vital. Ny minimum vital moa zany raha dika tsotsotra dia mitovy amin'ny SMIC na ny salaire minimum d'embauche raha ohatra ka ampierinasa le olona fa raha retraité le olona dia SMIC azafady minimum vital no ilazana anazy. Ka raha misy mpiasa-panjakana ndresantsika eto dia mpiasa-panjakana rehetra na civile na militaire mitovy daholo ny fomba fikajiana an'ilay izy. Zany hoe raha ohatra ka misy mpiasa-panjakana retraité ka latsaky io minimum vital io ny pension dia misy fikajiana, zany hoe misy lalàna mametra zany fikajina zany pension zany hoe raha ohatra izy ka latsaky minimum vital fa navita 20 taona niasana dia avy hatrany dia ampitoviana avy hatrany amin'ilay minimum vital ny pension raisan'ilay olona. Fa raha ohatra kosa izy ka navita latsaky ny 25 ans de service dia kajina mifanaraka amin'io hitantsika eo amin'ny tableau io dia amin'izay fotoan'izay izy mahazo pension manakaiky ny minimum vital, zany hoe ny tena anton'io lalàna io zany mba hitsinjovana an'ilay olona mandray pension latsaky ny minimum vital. Misy ireo izay mitaky ihany koa ny fanafoanana ny antsoina hoe minimum vital. Ny fanafoanana izany anefa dia vao may ampiana ny fisotron-dronono ho raisina raha ny fanazavana ireto tompon'andraikitra ireto.